Toy indray ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny alahady 9 janoary amin'ny 9 maraina hatramin'ny alatsinainy 7 janoary 2022 amin'ny 9 maraina. Tsy misy ny fampitandremana mahakasika ny any an-dranomasina na izany na tsy izany aza nefa dia entanina mba ho mailatrany ireo mpiandrika rehefa ao anaty oram-baratra. Raha ny vinan'ny toetry ny andro morontsiraka atsinanana manomboka eo Kapidambo hatrany Kapesta. Isorana tandrifindrahona iserana ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Be ny ranomasina avy ny onja manodidina ny ray faingo 4 metatra. Kapesta hatrany Manoro andrahona mitsitokotoko amin'ny ankapobeny fa isorana tandrifindrahona vitsy ny voamaraina. Ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja nanonja be ny ranomasina avy ny onja manodidina eo amin'ny 4 faingo 1 hatramin'ny ray faingo 4 metatra. Manoro hatrany Taolanaro andrahona mitsitokotoko ho avy avaratra atsinanana na avaratra ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Ananky hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora rehefa manakaiky ny Taolanaro. Anonja be ny ranomasina avy ny onja 2 metatra sasany hatratra 2 metatra manakaiky ny Taolanaro. Taolanaro hatrany Cap Sainte-Marie andrahona mitsitokotoko ho avy atsinanana na avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonja be ny ranomasina avy ny onja manodidina ny 2 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent anorana tandrifindrahona mahalana ho avy avaratra andrefana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja nanonja be ny ranomasina avy ny onja ray ka hatramin'ny ray faingo 7 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André anorana tandrifindrahona mety arahankotroka indraindray. Ho avy avaratra na andrefana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja atsasa metatra hatramin'ny 1 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava anorana tandrifindrahona rahankotroka indraindray. Ho avy andrefana na avaratra andrefana ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja atsasa metatra hatramin'ny 1 metatra. Analalava hatrany Kapidambo anoram-baratra amin'ny voamaraina sy ny alina. Iovaova ny fitsokon'ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Ho tonona adimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja eo anelanelan'ny 8 faingo 3 metatra hatramin'ny 8 faingo 7 metatra.